Miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao ny sary azo avy amin'ny zana-bolana tamin'ny diany ity maina tanteraka ny andro orina faritra maro koatra ny tapany avaratry ny Madagasikara raha ny ato anatin'ny 3 andro ho avy dia mbola tombanana amin'izany maimaina hatrany aloha ny andro amin'ny ankapobeny koatra ny morotsiraka tsinanana izay mety misy atandrivindraona mandalo indraindray ny voatany ihany koa dia mety hitrangana izay atandrivindraona izay ny tapakandro hariva fa amin'ny maraina dia ny zavona aloha ny saika mibahatoerana miamahazo vana indray nefa ny aly izay any amin'ny faraparan'ny herinandro any na ny manomboka ny alahady any hoany ka vokatr'izay dia mety miverina indray zany ny herikandro sy ny orana malefaka ho an'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara manoloan'izay rehetrarehetra izay mbola mijanona mafana aloha zany atao anatin'ny 3 andro na 5 andro ho avy eo fa manomboka ny alahady ihany kosa dia tombanantsika midina indray zany ny maripany indrindra ho an'ny voatany sy ny morotsiraka atsinanan'ny nosy iray manontolo iny toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso avao maraina dia mety hisy hatrany aloha ny zavona ho an'ny voatany sy ny atany atsinanan'ny Madagasikara ny morotsiraky ny faritra atsimo atsinanana kosa no mety ahitana atandrivindraona indraindray ny morotsiraky ny faritra avatsy ny faritra ambatsoa ihany koa dia mety andraona olalovana atandrivindraona ihany koa indraindray ny ambiny dia ny masoandro no ibaterana ho an'ny rapiso atolakandro mbola mitoetra hatrany aloha izay tandrivindraona izay ho an'ny morotsiraky ny faritra atsimo atsinanana ary mety hitatra ho an'ny faritra ivatovavy sy ny any fitovinany misy ihany koa ny atandrivindraona faritra Sofia sy ny tany faritra Diana ary ny tany faritra Sava ho an'ny morotsiraka ny faritra Melaka ihany koa dia mandraondraona ny andro torak'izay ho an'ny voatany fa amin'ny ankapobeny aloha dia maina izay ho an'ny ambiny kosa indray dia ny masoandro no mibahatoerana raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay tafiakatra hatramin'ny 1.3 degré celsius ny maripana ho an'ny voatany hitantsika any amin'ny faritra Matsihatra ambony ary saika mahery ny 3 na 1.3 degré celsius avokoa ny morotsiraky ny Madagasikara ahitana 9.3 degré celsius moa ho an'ny morotsiraka avoan'ny andrefany nosy ny toetry ny andro ny alarobia kosa indray mety mitohy hatrany ny orana malefaka na ny atandrivindraona any amin'ny faritra Ambatsoa sy ny distrika ny Antala ary ny morotsiraky ny faritra Sofia sy ny any amin'ny faritra Diana indrindra amin'ny tapakandro hariva ho an'ny faritra Ivatovavy fitovinany sy ny faritra Atsinanana ary atsimo atsinanana kosa mandraondraona izay mety mihitatra ho an'ny voatany izay amin'ny alina ny ambiny kosa aloha dia ny masoandro hatrany no ibahatoerana raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alarobia izay eo amin'ny 7.20 ka hatramin'ny 3 degré celsius eo hatrany ho an'ny voatany ary manodidina ny 7.20 ka hatramin'ny 2.3 degré celsius ho an'ny ilany atsinanany nosy ny any andrefana kosa dia mahery ny 3.30 degré celsius avokoa ny maripana ary mbola mijanona ho 9.30 degré celsius ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritra Menabe amaranantsika ny fandarana ary amin'ny tian'io tia ny toetry ny andro ho an'ny alakamisy mbola mety ahitana tandrivindraona amin'ny serana hatrany ho an'ny tapany voany atsinana sy avaratra atsinanany nosy iny ary mety mbola ahitana an'izay ihany koa ho an'ny morotsiraky ny faritra Sofia sy ny any amin'ny faritra Diana ho an'ny voatany dia mandraona ny andro mety ahitana tandrivindraona amin'ny sitokotoko ihany koa ho an'ny faritra avo indrindra manakaikaiky ny tasy ny any Bongolava sy ny faritra Vakinakaratry ny ambiny kosa dia ny masoandro hatrany no mibahatoerana raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alakamisy izay hatrany manomboka misy fidinana tsikelikely ihany aloha ny maripana indrindra ho an'ny voatany 9.20 ka hatramin'ny 7.20 degré celsius izay ho an'ny morotsiraka atsinanana kosa tsy dia misy ny fivana goavana satria dia 7.20 ka hatramin'ny 2.30 degré celsius ary ny maripana ambony indrindra kosa no misy fiakarana ho an'ny ilany andrefa 7.30 degré celsius ho an'ny morotsiraky ny faritry Melaky izay indray ny météo tamin'ny tian'io tia raha fiziray fotoana manaraka veloma to